ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. fa miarahaba antsika rehetra rehavako malala tratrity zoma fa 7 ny volana septambra ity dia mamangy antsika amin'ny aran'i Jesosy ny tokantrano anina isambatan'olona ny Exodosy toko 7 Exodosy toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 no mofinaina riavako fa lahatry ny sekoly lahady efa-tsekema. Exodosy toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 7 fakitsika amin'ny aran'i Jesosy. Ary hoy ny lafoza Mosesy taminy, tsy tsara zao zavatra ataonao zao. Samy horeraka mihitsy na ianao na izao olona miaraka aminao zao fa mavesatra aminao loatra zao zavatra izao ka tsy ho zaka anao ireriny anao zao. Arakehitriny dia manenke ny teny fa hanorevitra anao ao ka Andriamanitra ny ombanao. Aoka ianao ho alalan'ny olona amin'Andriamanitra mba hitondrany teniny amin'Andriamanitra. Ary ampianatra azy ny didy sy ny lalàna ianao, sy ampahalala azy ny lalàna izay mety alehany, lalana izay mety alehany sy ny asa izay mety atao. Ary mizaha eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra dia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly ka manendre mpifehy 1000 sy mpifehy 100 sy mpifehy 50 ary mpifehy 10 ifehy azy. Ary aoka ireo no hitsaran'ny olona mandrakariva ka ny ady lehibe rehetra no aoka hoentiny aminao, fa ny ady madinidinika rehetra kosa dia aoka ho tsarainy ihany. Dia ho maivamaivana kokoa aminao zany ka dia hiala mitondra aminao ireo. Raha anao arak'izany zavatra izany ianao ka ilaza izay didy aminao Andriamanitra dia aharitra ianao. Ary zao olona rehetra zao koa dia mitonga soa matsara any amin'ny taniny. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Ary izao olona rehetra zao koa dia ho tonga soa any amin'ny taniny. Teniny Jetro ry avako malala, Jetro rafoza Mosesy, ary izao olona rehetra zao dia ho tonga any amin'ny taniny. Raha tsorina reo vahoaka be dehibe hoentinao reo ry Mosesy dia atratra ny tanjona izay tian'Andriamanitra hitondrana azy. Ho tonga any amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely. Ireo vahoaka be dehibe izay hoentinao reo dia ho tonga any amin'ny nofinofiny izay nampanantenana azy vao nivoaka any Egipta. Ary izao olona rehetra zao dia ho tonga soa any amin'ny taniny. Rehefa malala ny dikan'ny teny hoe manota anankiray amin'ny arabaky teny dia tsy mahatratra tanjona. Eo ny hoe fialana ny didin'Andriamanitra. Eo ny hoe fandikana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy mahatratra ny tanjona, tsy fahatratrarana ny tanjona no ny antony izay akamonana, fahalainana na tsy firarahinana, tsy fahatratrarana ny tanjona. Oto zany. Ary dia hoy Jetro eto rehavako malala, nonao hoe tamin'ny Mosesy zany, tianao ny ahatratraranao ny tanjona, tianao ny ahatratraranao ny atongavan'ireo vahoaka ireo any amin'ny tany izay nampanantenanao azy, zao atao ary. Rehavako malala, ny teny Andriamanitra manao hoe zany ho hitondra ny vahoaka ho any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely, fa izao aikay miara-miasa amin'ny olona izy. Tsy hoe mibatainy ny zanak'Israely dia nitondra sambo lehibe anankiray dia niala avy any Egipta tonga dia napetra ny tany tondra-dronono sy tantely. Tsia, zany hitondra anareo izy. Fa misy zavatra be dehibe nataon'Andriamanitra tamin'izany nitondrany ny zanak'Israely ho tonga any amin'ny taniny zany. Ho tonga soa matsara. Io dia misy ataontsika hoe zavatra vitsivitsy azay ny Exodosy manontolo mitantara nataon'Andriamanitra nitondran'ny zanak'Israely mba tonga any amin'ny taniny. Fa amin'ny teny 7 sy ny 13 ity dia misy zavatra 2 na 3 izay torohevitra Jetro na Jetro rafozan'ny Mosesy mba hahatonga ny olona ho tonga tany amin'ny tany. Ary verina fa tokony ho torohevitra ho antsika koa raha tiantsika ny hahatratra tanjona. Ny tanjona
zay faritany ny tompo no mamela tanjona na itsika koa mamela tanjona araka ny faniriantsika ao amin'ny tompo de zao misy zavatra tianao hotratra misy zavatra faritanao inona re nampianariny jetro atsika inona nampianariny fotra masina inona nampianariny exodosy atsika voalohany ena de tratra ny tanjona hoy jetro eto raha ataonao zao fandaminana zao voalohany de zao enao lay mpitarika enao lay mieritreritra n'lay tanjona enao lay mitondra n'lay olona enao lay mitondra n'lay ankohonanao enao lay mitondra n'lay fikambanana misy anao enao lay mitondra n'lay ataontsika hoe lay nantsony Andriamanitra hitarika ka hitondra n'ireo olona reo Mosesy de mpitarika fotsiny ihany tsy any Mosesy ny lalana fa Mosesy mitarika de inona ny torevitry jetro voalohany de zao izy manao hoe enao de tokony mahay mizara andraikitra tokony mahay mizara andraikitra zany hoe manjary reraka ianao fa aoka ianao tsy ho reraka fa mizara andraikitra na iny ndray avako malala de zava-dehibe ny fizarana na ny fifampizarana andraikitra na ao anatin'ny ankorana kely misy anao ihany aza de ilaina ny fifampizarana andraikitra ny eto de hoy jetro manao hoe zao zarazara o ny manaova ny tokotokony de asio fotsifolofolo tsy dimapolo tsy zato aribo zany hoe zarazara o tsy zarazaraina amanjakana araka ny fomba fitenin'ny fanjanatany fa zaraony andraikitra mba ho mora ny fampitana ny vaovao raha misy tsy folofolo ny olona de misy isaky ny atoko anankiray de misy pitarika isaky misy olona folo de pitarika ray ao anatin'ny 10 zany de atoko 15 ka raha misy zavatra ampitany amin'ny olona 10 de ny olona 10 ihany zay pitarika ny resana de tonga any amin'le olona 10 hafa reo olona 10 no tsonao de tafitany amin'ny olona 10 ny afatra raha ohatra ka apita zavatra amina olona arivo ianao dia olona 100 no tsonao dia mandre ny olona arivo fa tsy hoe mivazavaza eny an-tampitenibohatra vao maheno ny olona arivo fa olona 100 no tsonao olona 100 zany mora mampita azy na raha ohatra ka apita olona mampita amin'ny olona 10 anao de olona 10 na tsonao apita olona amin'ny olona 100 ianao olona 10 na tsonao lay pitarika ihany zany raha apita amin'ny olona 100 anao zany hoe tia reto olona 100 reto tia andrehany ty ho Mosesy de ny olona 10 ihany na tsony de le 10 reo mampita any amin'ny 10 misy azy avy sy ny sisa rehetra zany hoe tena fomba fiasa tsotrony fotsiny zao hoe nahoana tratranao ny tanjona rehefa manana fomba fiasa méthode ianao manana méthode zay ny tenen'ny jetro Mosesy eto manana ianao méthode manana ianao fomba fiasa manana ianao tetika asa ary mizara andraikitra afaka malala io de tena toetra mihitsy ary everitsika hoe indraindray ny fizarana andraikitra ianarana marina loatra fa tsy ny olona rehetra koa no afaka ametrahana andraikitra fa efa io no mentsy jetro io ny toetran'ny olona azonao iankinana hoy izy manao hoe marina izy voalohany mahay izy matahotra an'Andriamanitra izy sy ny sisa rehetra de mandeha nanontaniana kristiana anankiray hoe za ve pastera misy olona manatona mba te handray anjara amina sehatra politika any ambanivohitray mba te ohatr' zao de afaka mba manao ve mirotsaka amin'ireny zavatra ireny de zao navaliko azy manao hoe raha te handray anjara ianao amina sehatra politika tsy maninona zany antson'Andriamanitra io fetson'Andriamanitra zany fa ireto ny fepetra raha ohatra ka handray anjara amin'ny zavatra ataonao anatin'ny fiarahamonina ianao de zao voalohany aloha mahana fitiavana an'Andriamanitra ve ianao antson'Andriamanitra ve izy io teneniny jetro matahotra an'Andriamanitra ve ianao raha hiasa anatin'ny fiarahamonina hitondra olona hitarika ao aminao ve fahatao an'Andriamanitra faharoa mahay ve ianao io teneniny jetro mifidiana lehilahy mahay mizaha olona lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra ao aminao ve le fahaiza manao
fa tsy hoe matahotra an'Andriamanitra na kristiana dia ampy fa mety kristiana nefa tsy voatery ahay an'le raharaha ao aminao ve le fahatahoran'Andriamanitra ao aminao ve le fahaiza manao le fahaiza mitantana le rafira teknika le compétence anananao ve le izy ary fahatelo anananao ve le fitiavana ny olona sy ny fitiavana ny tanindrazana tsy hoe olona manao kolikoly zany hoe olona ny volany tiany fa tsy le olona hoentiny ny volany tiany fa tsy ny tanindrazana ka raha ao aminao ny fitiavana an'Andriamanitra ao aminao ny fahaiza manao ao aminao ny fitiavana ny olona sy ny tanindrazana zava-dehibe mandana rotsaka fa raha bangy reo mety misy olona ataontsika hoe manana ny fahaiza manao izy fa tsy marina mety misy olona tia tanindrazana be fa tsy mahay ndika zany dia tokony ao anatinao reo rehetra io teneniny jetra io zany hoe raha mizara andraikitra Mosesy dia izy na ny mian'ilay andraikitra zay tokony hoe ianao no mifidy azy jetra fa tsy hoe ny olona no mifidy azy fa sao dia hafa ny solomaso ijeren'ny olona azy hafa ny solomaso ijerenao azy fa ianao mihitsy no mifidy azy fa reto kosa ny fepetra aoka olona afaka mahazaka an'izany andraikitra zany zay voalohany le afaka malala torevitra honao raha ohatra ianao ka manana tanjona manokana ny fianakaviana hoe zao mba hanao zavatra tsika amin'ny fianakaviana tokony hanatanjona ry havako ny ankohana tokony manatanjona afaka roa taona dia zao mba ohatr'izao ny ataontsika mianakavy kely ato afaka 10 taona mba ohatr'izao ndray mba fandaram-potoanantsika mianakavy kely ato afaka 5 taona mba tratratsika ny zavatra ohatr'izao na fikambanana io na olona io na fiarahamonina io na fokotany io tsy hoe mandeha fahatany fotsiny fa misy tanjona dia inona nataonao mba ratrana zany tanjona mazava ho azy afalaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria ianao mpitaritra kristianina dia manana ara-fomba fiasa manana méthode fomba fiasa mazava ary mifampizara andraikitra aza hoentina taona ny zavatra rehetra dia eo koa afaka malala anankiray dia zao anao mpitarika dia tandremo tsara ny fahasalamanao aza manao reraka ojetro zany teny hoe reraka ianao fa manina moa raha reraka ny mpitarika reha afaka malala raha reraka ny mpitarika dia izao ny zavatra mitranga adinon'ilay vina rehefa tena difotra ao anatin'ilay asa madinika izy dia adinon'ilay vina tototra ao anatin'io izy dia adinon'ilay tena vina fototra lay tena hoe inona moa lay tena antony noho zany dia tena zava-dehibe ny ananana zay ataontsika hoe toe-po sy toe-tsaina mahay manavaka tsara zay fa ahoana koa rehefa kobalala ny fomba tratrarana ny tanjona raha araka anjeto dia izao aoka ianao ho alalan'ny olona amin'Andriamanitra zany hoe tena zava-dehibe mihitsy ny fomba fiasa eo zay eo fandaminany eo fifidianana olona iara-iasa efa zao tena aoka tsy tsahatra ny antan'ny hevitr'Andriamanitra ianao tsy tsahatra ny fandray amin'Andriamanitra ianao ny mpitarika iny ry havako malala ny mpitarika havanana dia tsy hoe mahay mizara andraikitra ihany fa raha mahay mizara andraikitra izy ka mialangalana fotsiny tsy mety ny zarany andraikitra ny tsy anaovana fa tsy hoe ny zarana andraikitra ny tsy anaovanao fa ny zarana andraikitra dia ity ny antony izaranao andraikitra dia ity ahatonga anao tsy ho very ao anatin'ilay vina ary ahatonga anao tsy tsahatra no fahalalana sy fahazavan-tsaina amin'Andriamanitra zay mahatonga azy miteny manao hoe aoka ianao alalan'ny olona amin'Andriamanitra ary ianao ampianatra azy zany hoe lay mpitarika zany dia izao tsy mitsahatra mihitsy izy ny mampianatra izy no manazava amin'ireo mpitarika isaky ny 10 isaky ny 50 isaky ny 100 isaky ny 1000 manome azy zay ny maridalana so adinon'ireo olona reo ny manentana so adinon'ireo olona reo ny mitarika so adinon'ireo dia anjarany Mosesy ny mampianatra ny mpampianatra ny mpampianatra ny mampianatra ny vahoaka mampianatra ny tsifolofolo io le afaka malala efa nampian'ny Calvin izy io tao Genève Calvin dia nanao hoe io nahatonga antsika fijekema nampiasa ny fomba fifidianana tekona Calvin dia nanao an'io hoe isaky ao anaty tanàna anankiray ka isaky ny olona isaky ny tokantrano 10 dia misy mpampianatra na dekona anankiray zany hoe misy dekona zay manaraka ny fiainan'ireo olona reo ary misy olona mampianatra ireo olona ireo zany hoe io mpife 10 mpife 100 mpife 50 dia tena nampianan'ny Calvin tao Genève zany hoe ny isaky ny 10 isaky ny misy tokantrano 10 dia nasiany mpanara-maso miandra sekoly alahady fe ny zanak'ireo olona reo miandra soatra masina fe izy niangona fe isa tsy niangona nisy marary fe zay mahatonga ny Calvin teny manao hoe raha misy kristianina marary ka tsy nivangin'ny fiangonana atao anatin'ilay volana
na raha misy krisy ankolona kristianina ka tsy mampianatra sekoly alahadiny zanany de tokony heritreritra na ny fiangonana na reo olona reo satria zay io fitohizan'ny asa io zany hoe misy fanaraha-maso misy tatitra misy zavatra raisina ary io no nahatonga ny LCKM indray moa izy lasa everitsika fa lalam-pifidianana fa tsy lalam-pifidianana mihitsy ilay izy fa nidikany hoe ny diakona dia isaky misy mpandray fanasan'ny tombo 10 de diakona iray zay ny tokony ho izy isaky misy mpandray fanasan'ny tombo 10 de misy diakona iray tsy hoe le folo ray moa anatin'ilay folo dalana tsipitsipika de misy metry hoe manimo tsy atao telo indray manao tsy adimy indray fa misy heviny avy amin'ny tosohatra masony tony iny hoe mpifehy folo aloha ary misy avy amin'ny ataontsika hoe lova réforme hoe isaky ny tokantrano folo de diakona ray de tahak'izay koa ao anatin'ny fiangonana hoe raha misy mpandray fanasan'ny tombo 10 de tokony no diakona iray zany hoe ny diakona iray de miandraiky trara-panahy mpandray fanasan'ny tombo 10 tsaron'ny diakona ve zany tadidin'ny diakona ve zany hoe iza diakona dia tokony iandraikitra tokantrano 10 na iandraikitra mpandray fanasan'ny tombo 10 mba miangona ve reo manahoana ny zanak'ireo miandra sekoly alahady ve mba misy marary eo amin'izy ireo mba voavangy ve misy sahirana amin'ny fiainana izy ireo mba manahoana sy ny sisa rehetra zay ny maha communauté ny communauté mahafiombonana ny fiombonana ny antony tony eto tsy 50 tsy 10 tony de mba isin'ilay fiombonana mba horenin'ilay mpitariky mosesy zany ny fiainan'lay zanak'Israely manontolo tratra ny tanjona rehefa misy ny fiombonana ny avako malala ka nidikany io fandaminana io de mba hahatonga lay fiombonana hitoetra tsara ahatonga ny tratra ny tanjona rehefa ohatra ka ny mangiry firiny ny hafa mba voatsabo tratra ny tanjona raha ohatra ka misy fifampizarana tratra ny tanjona raha misy filaminana fa tsy hoe eny ampandehanana ny hevitra any de mikitra-ndava miady lava mifanaritaka fa zay no antony singa ny fandaminana maro samihafa ray fa tratra koa ny tanjona hoe dretsoeto dia raha ohatra ka ao anatin'ny fahamarinana ao anatin'ny fifanajana no isorana izao olona rehetra de ho tonga soa any amin'ny taniny raha ohatra ka tsy hoe Andriamanitra ihany mitarika anao ivony miaino an'Andriamanitra ianao tsy hoe ianao ihany manofana ny olona de ampy zay fa izao ny fiainam-piarahamonina koa tokony andeha amin'ny fahamarinana tsisy kolikoly mba tsy hatonga le fiarahamonina enjery eny am-pandehanana tsy hatonga le fiarahamonina hitabataba eny am-pandehanana hitantsika ny toy ny tantara rehetra afaka malala adinitsika toy ny fampianaran'ny Exodus tony amin'ny hoe zava-dehibe ny fifampizarana zava-dehibe ny hoe fiarahamonina zay miaina ao anatin'ny filaminana fiarahamonina manana tanjona ary izany tanjona zany io teneniny amin'ny 20 hoe ary ny lalana zay mety elehany de enao nanoro azy zany hoe lay vision lay vina de anjara mpitarika ny manoe azy tsy ny vahoaka akory ny vahoaka rehefa ny vahoaka mety manadino n'lay vision lay vina fa lay mpitarika tsy tokony anadino n'izay mihitsy ary io no mamarina ny teniny lay mpampianatra teolojiana laika mpampianatra tany Strasbourg izy na tsy diso aza kely olona zay nanazava momba namoaka article kely zay izy teo anatina boky gazety bekakra ntsina hoe ictus dia asa tamin'ny taona 20 tanoany izy dia na 7 dia namoaka lay lahatsoratra izy momba ny hoe momba ny mpitondra momba ny politika izy moa nanoratra boky maro la ty teolojiana laika ty ny hoe politika an'Andriamanitra sy ny politika ny io la fehiny zany no resahana ato anatin'ilay ictus tena nazava izy manao hoe mpanao politika ozy izy ngia am'izao tonjato ianatsika zao de izao hoe mpanao politika zay tsy manao politika intsony tsy manao politika intsony fa manao social zany hoe any amin'ny tonjato faharoapolo izany any amin'ny 10 taona alohatsika no miteny teny zany manao hoe lasa ny olona nge ozy izy no ny mpanao politika efa tsy politika intsony intsony fa lasa ny sitrapon'ilay olona zay
zay izy mpanome fahafahapon'ny olona fotsiny ny mpanao politika okehitrenozy fa tsy mametsony a manao hoe ity ny lalana tokony andehanantsika tsy manana an'izay herim-panana heritsaina zay ka mitena hoe ity ny tokony andehanana fa ny feon'ny vahoaka zay miantsoantso mandrakariva hoe omboy zay no arahan'ny mpitondra sisa ary rehefa ny mpitondra ozy ny men'ny feon'ny vahoaka hoe omboy za tsy miteny ozy hoe disiny hoe vox populi vox di zany hoe ny feon'andriamanitra de feon'ny olona mety ho mariny zany fa zao amin'ny fotoana sasany koa ny feon'ny vahoaka tsy feon'andriamanitra ary ilaina ny ananany mpitondra sy ny mpitarika fiainonan'andriamanitra zay le hoe alala mba hahatonga azy tsy anadiny ilay vina fa ny vahoaka ndraindray mety tsy voatery mihitsy matetika koa fa tsy ndraindray akory mety tsy voatery ahatsiaro lay lalana lay vina ary eto moa zany atsika bokyny Exodosy adin'ny vahoaka le teny hoe zay ivoaka ny antony namohanareo any Egypta nge tsy hijanona ty anefitra ny antony amohanareo tany Egypta de ho any amin'ny tany tonga ronoso tantely fa rehefa mafy ny lalana toy zay vahoaka miteny andao iverina tsalona ihany ve tarisiny sisa rehetra de le mpitondra no manana herim-panahy mampatsiaro an'izay mba tsy hatonga azy ho variana iaraka amin'ny vahoaka de zay mahatonga ny jetra hoe tandremy tsara fa ny mpitondra de tsy tokony mihitsy ny vahoaka mety manadiny hoe aiza moa rehefa manjefily izy fa ny mpitondra satria izy manana alalana manana fifandraisana amin'Andriamanitra ary mahafantatra ny dika ny zavatra atao rehetra de tokony tsy anadiny ny vina fototra mihitsy izy raha tsy zay tsy mpitarika ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa azo iainana isa tokantrano ary natao iainana isa tokantrano mihitsy ny teninao mampianatra anay ianao tompo fa zava-dehibe ny fiaraha-miasa ao anatin'ny tokantrano zava-dehibe ny fiainana miaraka aminao Andriamanitra zava-dehibe ny fananana vina fananana nofy fananana tanjona miaraka aminao Andriamanitra de mampaireza ianao ny tokantrano tsirairay tsy anadiny ny dikany sy ny tanjona zay tianao hitondrana azy ary ataovy mahay fampizara ndraikitra aza velanao anadiny fa misy tanjona ary mbo tonga soamatsara zahay tanjona tianao atongavanay de ao aminao Andriamanitra ao amin'ny fanjakanao ka afaka hiteny manao hoe tompo ndreto zay sy ny zazay menao anay ndreto zay sy ny fianakaviamben'ny fiangonana menao anay ndreto zay mpiarabely ndreto zay praitan'ny razana zay iona aminao de mampairezana tompo mba ho vavolombelonao fahatsara-piainana rehetra meo anay ny fifalipenana ny fiainana isan'andro anapaka omponay ny fiadanan'i Jesosy zanakao ary tehirizany fanoloran-tenanay homendrika anao hatrany misaotra Jesosy amen.